Lafomba avatanteraka kosa indray omaly no nanatanterana ny famindram-pahefana hitantana ny FFKM amin'ity taona 2024 ity ka ny pastera Lala Rasendra Asina indray no andimbiny Monseigneur Ranarvelo Samuel John teny amin'ny fiangonana FLM 67 hectare no nanatanterana izany omaly alahady. Mitarina Rasendrasina Lala no mandray ny fitantanana ny fivondronana fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM amin'ity taona 2024 ity. Nitoditsaina omaly tesy amin'ny fiangonana loteriana malagasy eto 67 hectare ny famindram-pahefana teo aminy sy ny filoha teo aloha Monseigneur Ranarvelo Samuel John avy amin'ny FLM nandritra ny fotoam-pivavahana izay nitoditsaina teny toerana. Isan'ny andraikitra lehibe miandry ny filoha vaovao an'ny FFKM ny fampihavanam-pirenena. Hatreto aloha dia tsara fiatombohana izany dingana fampihavanana izay karakarain'ny FFKM izany. Efa nilaza ny mpitandrina Rasendrasina Lala fa anaraka hatramin'ny farany ny fepetra efa nitondran'ny FFKM ny ezaka fampihavanana ary toditsaina araka ny tokony hoy izany tsy misy fiandaniana na amina iza na amina iza. Amin'ny talata 7 janoary avy izao ny fionana eo amin'ny filoha-piangonana efatra sy ireo filoha teo aloha misa efatra ihany koa.